Nosoniavina ny 3 Aogositra 2024 lasa teo teny Alarobia ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny fahatseranana malagasy sy ny koreanina ho fanatanterahana ireo programa nasa izay noraisin'izy ireo an-tanana. Programa nasa izay tafiditra anatin'ny sorodalana 2024 telo amby 2024 na plan stratégique 2020-2023 izay miisa 2.30. Nisy moa ny fanaovana atao hoe table ronde des donateurs, izany hoe nampiantsona ny partenaire technique et financier rehetrarehetra. Ny koreana moa anisan'ny tao anatiny io table ronde io dia nanampy ny fahatseranana zany naka programa anankitelo izay hovatsian'izy ireo vola sy hanampiny amin'ny traika ifananany. Na sans visite physique dia tsy andro zany amoahana entana fa ora, ohatran'izay koa ny fanondrana entana ora no anaovana azy. Dia anatin'izay misy 31 programme de modernisation izay mifandray. Marihana fa sady hanampy amin'ny ara-pitaovana izy ireo no hanampy amin'ny ara-bola ary mitetina $5 ny tombam-bidiny izany fanampiana izany. Anisan'ny programa izay vatsian'ny Korean Custom Service na KCS vola araka izany no modernisation des cadres de gestion du risque, izay natao mba hahafahana manantanteraka ny famoahana ireo entana mandalo ny fahatseranana amin'ny ora fa tsy amin'ny andro intsony, ka hialana amin'ireo pitsopitso mahela fotoana fa hampiasa ny teknika moderna. Ohatra amin'izany ny fanaovana déclaration eny amin'ny fahatseranana izay fa tokony hamantarana mialoha ny seuil de risque, ezahana ny hatratrarana ny tampo-ambiazana ho 5.70 isan-jato. Manomboka zany tsika amin'izao nomboka exploiter nataontsika hoe big data. Io big data io zany dia ho ampiasain'ny machine learning zany mba ahafahana mamoaka scoring du risque. Io scoring du risque io zany dia ho ampiasaina indray izy io ho any amin'ny resaka sélectivité izay mitsinjara anankitelo moa mazava amin'ny mahazatra antsika dia ny sélectivité izay dia ny circuit rouge, ny circuit jaune ary ny circuit vert. Io ihany koa ny fametrahana ny data warehouse izay fampitaovana ny fahatseranana malagasy. Ny serveur de stockage dia manana fahafahana ny mitahiry ny tahirin-kevitra rehetra ateraky ny fampiasana ny atao arak'ajo mirindra. Toy ireto manaraka ireto ny vokatra tokony ho azo amin'ny fampiasana ity data warehouse ity. Voalohany indrindra dia ny fananana données milamina azo trandrahana avy hatrany. Faharoa dia ny fananana fitaovana afaka manampy amin'ny fitantanana andraraha amin'ny ankapobeny. Fahatelo dia ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Ary farany dia mampalaky ny fanapahan-kevitra ho raisina noho ny fananana données efa agrégé. Ankoatr'izay dia tafiditra anatin'ny fampiasana ny atao arak'ajo mirindra ihany koa ny fitantanana ny maha olona satria manan-danja ny mpiasa ny fahatseranana. Izy io no ahafahan'ny mpiasa tsirairay manana viana ho an'ny asany. Fanatsarana le izy, fanatsarana izay hitondra mazava ho azy fangararana eo amin'ny asa atao amin'ny douane, izany hoe amin'ny fotoana iray dia afaka mba fantatra ny mpiasa hoe aiza ho aiza ohatra ny dossier eny inona niveau misy an'ilay dossier amin'izao raha misy tsy ampy dia à temps réel koa izy dia mety mahazo notification na message avy ety aminay hoe tsy ampy an'izao ny dossier anao. Dia izany hoe manomboka hatrany amin'ny resaka recrutement, ny avancement, ny resaka mutation sy ny resaka mobilité, dia ny formation koa zany zay rena ao anatin'izay dia mazava ho azy ny resaka avancement. Araka ny teneniko teo hoe 75% ny capacité de détection, zany hoe ny confirmation na marchandise flaguée à risque dia ora no amoahana entana. Zay zany tanjona en fin 2023. Dia anatin'ireo réforme natao misy an'io 31 programme de modernisation io dia efa voakitika daholo ireo izy raika amin'ny 3 ireo. Ny sasany amin'izy io efa vita, ny sasany efa andala ampamitana anazy, ny sasany ankora. Fa ny zavatra tena mahafinaritra anatin'izy io zany hoe ny feuille de route avy ety amin'ny fahatseranana dia niara-nisa laza ny partenaire technique et financier rehetrarehetra na ndray izay mitandrify azy, izay miintéressé azy
misy bailleur PDB bilatéral, misy bailleur multilatéral zay manampy ny fahatseranana anatin'io réalisation izy io dia efa voakitika daholo reo 31 programme de modernisation reo. Araka izany dia ho vita amin'ny taona 2024 avokoa ireo programa anasa 130 ireo ary tena iova tanteraka ny asa eto amin'ny fahatseranana malagasy.